Alleloia. De amin'ny fifaniana lehibe indray raha sy mba manaraka ny amintsika amin'izao fotoana izao de faly tena komeno aminareo eto amin'izao fotoana androany zao de hiaraka ifampiendretsika anatin'ity fandarantsika afaka fembena zay rano amin'ny fandarana andramoka izao de ny akiradio de ny mpikambana tanatin'ny bavaka fiembenana de indrindra ny groupe zay maresy zay miaraka aminay isan'andro manatotosana zao fandarana zao koa de ny fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy de faly tena nay mahita anareo tafavoreto amin'izao fotoana izao de matoka fahasalama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra de ny fiadanany tompony ho aminareo rehetrarehetra raha androany no vao tonga eto de teteny aminao hoe za resy lahatra fa tsy kisendrasendra no nahatongavanao eto amin'ny mahita an'izao fandarana zao fa tena misy hafatra tiany tompo tonga any aminao koa de miteny anao hoe mareta aza mbola hovaina aloha fa eno ihany aloha andrao ho anao ny zavatra zay zarainy eto de tonga soa ianao raha androany no vao tonga eto de za resy lahatra fa tsy kisendrasendra nahatongavanao teto ary zay koa de faly mandray anareo mareta hatramin'ny farany iaraksika amin'ny adiny ray sasany eo ifampahera anatin'ny hira anatin'ny vavaka anaty toriteny anaty famelabelarana ny toriteny de inoko fa tsy taka nidirinareo teto ny voanareo eto amin'ity androany ity fa ahery tokoa ianareo. Alleloia. De aza misalasala manao taka ny ankizy rehetrarehetra zay efa tafiditra eto aza misalasala mandefa commentaire miresaka taka ny ankizy rehetrarehetra fa tsisy tompony ty fandarana ty tsika fa samy atsika rehetrarehetra izy ty fikambanana fandarana tsy mialonjafy natao ho an'ny rehetrarehetra izay mangetaeta fampaherezana sy tenin'Andriamanitra tany tompo ary tsika rehetrarehetra tsy de hitako moa zay tafiditra voalohany teo noho ny antony zay tsy fantatro fa ny fahitako azy de ohatrany hoe anabavy rodinina niditra voalohany teto tany tompo manokana ranabavy rodinina de nanaranaraka azy ranabavitsika Marizo de fa ny amin'ny ranabavy Elizabeth ndray vao hitako tany tompo daholo Erikaraka tsy ny amboaramiel Betsava Fity Marizo Kadaka Tiriralbenja Mampionina Emelovely Angela io tonga soa daholo isika rehetrarehetra tany tompo manokana ranabavy rodinina ianao tafiditra voalohany teo androany ao koa ry Andoandry ry faly ray Eritovo Rolianisa Lantonirina tonga soa daholo fambiazana fitahina Mama Valtina tonga soa razana Monika sy ry razana Tsotonia Kodaleoni tonga soa daholo tsika faly ray Eritovo Nambintso ao ihany koa ry Tody Rahonosoa Andolina Suzelle de Fintso Patricia Rarimalala Esni Jamila Tina Rakotoary Zaka de Angela io. Alleloia. De tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra rehefa ohatr'izao moa rehefa fandarana de arakaraky mahatara ny fandarantsika nareo tsika mety atory fa ranabavy Angela io efa manomboka mifondray izy zany na amin'ny ray maraina ary ty vao manomboka vao tena mety aminy Andro Marizo koa am'izao mety mbola après-midi fa début de soirée angamba na mbola après-midi mihitsy de ohatr'izay fa ny ty amintsika nefa te atory tsika nefa de mareta hatramin'ny farany aza mbola te atory pahiranao ny fandarantsika androany Noroso Olga Erika Soameva Felina Rakoto Veroraso Erika Indrovoteny dia Verselina ihany koa Anjasika Patitsy dia Sandola Jaidy Pastelena efa hitako teo maly de hitako eto androany Sandola tonga soa daholo faly be zay mahita anareo ary ty zanay na fantatra amin'ny anarany hoe Lina mbola kely de efa mifakafantatra zay tsy azo fa tamin'ny fivadikanana teo vao nifakalala vao nifankahita teto indray de toko izy de tafiditra tsara anatin'le ambiance atsika amin'le ato amin'le ara-panahintsika mahafinaritra anisany batria izy rery moa zany misy fita zanakina mba Felina Rakoto de ao ihany koa i Larissa Angela io. Alleluia. Tonga soa daholo isika rehetrarehetra faly zay mahita anareo faly zay mahita anareo de ny fanirinay de nareo aritra hatramin'ny farany de nareo ibata fandresena ibata fahombiazana anatin'ny ady sy ny zavatra izay mety lalovanareo
ko de tahiny tompo a de mareta hatramin'ny farany androany niaraka amintsika eto a raha latojo nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana de nitondratsika anaty tonteny a de raha nabavintsika erika ary nitondratsika anatin'ny vavaka firenena de raha nabavintsika rodine androany moa de raha hitanareo fanentanana nataoko hatramin'ny atoandro a tsy misy ny fitondranam-bavaka satria noho somary fahasairanana kirara-potoana misy eo aminay am'izao fotoana zao a hitantsika moa fampidirana amin'ny mpianatra nay rapitso a sy ny sisa dia tsisy fangataham-bavaka aloha androany tsisy fitondranam-bavaka fandarana tsotra ohatry n'isan'andro fa amin'ny heriny am'izay a fa miditra amin'ny mpianatra de averintsika am'izay ny fandarana fitondranam-bavaka de tahiny tompontsika rehetrarehetra nefa aza matahotra fa mifatongavana hoe de fahamarin'Andriamanitra vavaka anao mino zavatra rehetra aloha de andaontsika metraka amin'ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra ka de andao ampandrotsika ndralahantsika tojo a izy ny vavaka ho an'ny fanomboana metraka zao fotoana zao ampelantanan'Andriamanitra de andao ary ampandrotsika raha latojo tahiny tompo a raha latojo a anao ny fitenenana Thank Jesosy pastera de thank Jesosy koa tsika rehetra de araka ivavaka ary tsika hoe Andriamanitra rainay io rainay be fitiavana be findrapo Andriamanitra tonga eto indray zay Andriamanitra de eno ny teninao eno fampahirezana eno fampianarana de tena hoe mitenena Andriamanitra fa manahilana ny sofina indray ny zanakanao Andriamanitra ny fitana aingana Andriamanitra ny zavatra izay tokony atao ny asa mandraraha mety nisy ny anatra mety nisy ny asany izy zavatra maro isan-karazany vitanay Andriamanitra mety nisy napiditra mpianatra isan-karazany mikarakara dosie rehetra fa sorananao Andriamanitra fa ianao nandamy mandritra rehetra de eto anay tsirairay avy hiaraka henony feonao indray Andriamanitra anorina indray Andriamanitra le ara-panahy satria zany Andriamanitra no manana isan'andro eto de ny ara-panahinay mahafahanay mandova ny lanitra vaovao Andriamanitra fahanay fakahita aminao Andriamanitra de tianay foana mampitombo ny ara-panahinay mampitombo ny finoanay Andriamanitra de tena hoe miteneny ianao asokafo masom-panahinay tsirairay avy Andriamanitra ahafahanay indray mandray ny teninao Andriamanitra ingany anay mora narina Andriamanitra satria tendray ianao Andriamanitra de tena hoe ho raisinay zany teninao zany ho mpianim-pakatoanay Andriamanitra fa tsy hoe mpiainy de mihainy fotsiny ihany de manatsofoka ny teny amin'ny sofina vidy avoaka amin'ny sofina vanana fa tena hoe iraikitra Andriamanitra ao am-ponay tena hoe ohatry ny nanaovanao ny didy folo tamin'ny vato Andriamanitra tena niraikitra zany de tena hoe ho raisinay tsara Andriamanitra ny teninao androany de rakofony rano Jesosy Kristy masina Andriamanitra ny connexion mba andeha soma tsara rakofony rano masina mba andeha soma tsara ny telefônina tsisy tapatapaka sy ny karazany tena hoe aheno tsara ny teninao anay Andriamanitra androany de tendreo Andriamanitra ny vavan-dranabavy Erika raha hitondra ny toriteninao eo koa pastera Andriamanitra de anao ny endry ny lelan'ny pastera koa mba afaha mamelabelatra ny toriteny de tena hoe ho tafapita aminay tsirairay avy androany indray Andriamanitra ny afatra anao de ny devoly sy nasany rehetra tompo de tsy anakery tsy anapahifany eto na de voa anankiray za tsy afaka alainy devoly androany fa tena aniry anapony tsirairay avy Andriamanitra de misaotra raha masina dinay be voninahitra de anao fisandratana de anao de seny andalana Andriamanitra nefa maniry mba natrika an'izao fandarana zao de anao ny hitatana anazy sy vimbina anazy mba tonga somatsara eto amin'ny fandaranay de hiary fampahery aminay to Andriamanitra androany de misaotra raha masina dinay be zay ataonay rehetra rehetra Andriamanitra de ngany ho voninahitra naranao nanirana vavaka na ny rehetrarehetra de ampifaly anao Andriamanitra amandratra anao Andriamanitra de misaotra raha masina dinay be Halleluja amen Halleluja misaotra an'Andriamanitra misaotra betsaka raha latotsika ato anatin'izany vavaka matsiro Halleluja matsiro ny vavaka raha latotsy fa de makasitraka de tahiny tompo ianao sy ny ankonanao amin'ny asa mandraraha rehetra zay ataonao aorintsika aloha anao hira anankiray de aoriana antirytsika to ditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra zay raha antsika amin'ny anavavintsika Erika vita Frantsa izy nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany Halleluja fa miroa an'izay raha misy tsy mbola voaravako de arabaiko aloha ranabavy Preta Maria de Marie Zoma efa narabaiko teo fa narabaiko teo zany Patricia Rarimalala de Rosso efa narabaiko tonga soa daholo Mama Valtina tahiny tompo ndao ary tsika heno hira de ao anatin'ny tiry maka baiboly maka toerana tsara fa heno toriteny mahafinaritra isika tsirairay avy ndao ary
avy hatrany ary a dia andeha isika hienohira tahitopo daholo a dia mahireza amelanao ny Andriamanitra milantsika rehetrarehetra ny Andriamanitra nisy zavatra zay mety tsy nety nataontsika dia amelantsika ny Andriamanitra ao anatin'izany a mino fa tao anatin'izany izany ianao a dia nanala loatra ianao a ny bebaka mila vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika raha tiantsika no tahian'Andriamanitra dia mila vita fihavanana amin'Andriamanitra isika tsirairay avy eny ary zay ary noela dia andao ary tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ten'Andriamanitra moa androany a dia raha antsika amin'ny anabavitsika Erika dia andao ary izy tonga dia mampandrosoantsika amin'ity androany ity ifara Adelette androany koa vao hitako teto tonga soa ianao a dia maharitatra amin'ny farany alleloia dia ao ihany koa marina mihitsy zany raha falala heritovy aloha miankina hatratra ny tompontsika eo mahatsara antsika alleloia dia ao ihany koa moa ranabavy tiana malala tonga soa ihany koa dia ao ihany koa izay mbola tsy voaravako tonga mba iama tahiny Jesosy dia andao ary tsika tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra dia maharita hatramin'ny farany a fa mino aho fa ampelanao ny tenin'Andriamanitra androany aorianany ny tenin'Andriamanitra zay hoentiny moa dia verina tany a mamelaperatra ao antsika rehetrarehetra ihany koa mamelaperatra ny tenin'Andriamanitra tsy hoe misy ampiana akory ny tenen'ny eglizy eto fa zay mihitsy rehefa mba eto hoe mba mamelaperatra eto ny tenako a nizaniza mitory teny eto tao ary a avy hatrany ary tsika dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra
ho andao ary to dia ampandrotsika na babitsika Erika Raka anao ny fitenenana tahiny tompo a ranabavy a Erika. Mbola faly miaraba tsika tsirairay avy indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity arivoty izay manaraka ny vavaka fimbinana dia tahiny tompo pastera dia ampifaliana ho andreriavana ny zarako ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity amin'ity raha efa vonona ianao dia raiso ny baibolinao hiara hijery ny tenin'Andriamanitsika ao amin'ny bokin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Genesis toko faharoa amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Raha jerentsika ny soramandry dia hoe nizahan'Andriamanitra toetra any Abrahama. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy: ry Abrahama ary hoy izy: ity aho. Ary hoy izy: ento ny zanakao, ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka, ka mankanesany amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitry anankiray izay volazaiko aminao. Amen. Diava malala. Teto Andriamanitra ry havana dia nizaha toetra ny Abrahama. Teny ity moa ty tantaran'ny Abrahama ity dia tsy fantatritsika ary matetika farehantsika toriana matetika na eto na any amin'ny toeran-kafa. Andriamanitra ry havana dia matetika mizaha toetra ny mpanompony dia itsika kristianina izany ary matoa Andriamanitra mizaha toetra antsika dia misy tanjon'Andriamanitra ho atao amin'ny fiainantsika indray. Teto ry havana dia nizaha toetrany Abrahama indray Andriamanitra. Tsy voalohany nizahan'Andriamanitra toetrany Abrahama nefa efa fantatritsika tsara ny tantaran'ny Abrahama. Abrahama fony izy mbola tsy nanana anakany Isaka dia nizahan'Andriamanitra toetra ny nahamomba ny Sara vadiny. Dia efa haintsika tsara hoe efa 100 taona i Abrahama vao nahazo any Isaka. Nefa ry havana teto dia mbola nizahan'Andriamanitra toetra ihany Isaka dia mbola le zanany lahatokana izay zanak'izy Sara no mbola nizahan'Andriamanitra toetra taminy ihany na dia efa 100 taona ary izy vao nahazo an'io zaza io na dia efa tena tsy nanantenany ahazo zanaka intsony ary izy Sara dia mbola nomen'Andriamanitra ny Isaka. Dia raha mijery an'ity tantarantsika ry havana dia ohatry ny hoe tenitsika hoe Andriamanitra koa raha ve ahoana, ohatry ny mametsy fofoy ohatry ny hoe mila vanina. Zaho manokana ry havana raha mijery an'ity ahako somary ohatry ny hoe mitafimoy kely fa raha mijery an'ity dia mieritreritra hoe raha izaho no teo amin'ny toeran'ny Abrahama dia ahoana no nataoko, inona no navaliko an'Andriamanitra dia ahoana ny fihetseham-poko. Teto ry havana tena nanana fihetseham-po tsara be Abrahama satria vao teny fotsiny Andriamanitra hoe ry Abrahama ozy izy dia efa namaly Abrahama hoe tsy aho, ary hoy izy: ento ny zanakao, ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka, ka mankanesany amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra dorana. Raha vao mieritreritra an'izany fotsiny raha izaho teo amin'ny toeran'ny Abrahama dia efa tahotra no nanjaka tao amiko dia fahatezerana dia mety hoe alahelo ihany koa satria hoe ahoana ary izany hoe raha ny zanako lahatokana izany tonga dia hoe eto aty io zanakao io atao fanatitra dia mety alahelo aho hoe ahoana izany ataon'Andriamanitra izany, ahoana ary izany fomba fijerin'Andriamanitra izany,
ahoana ara ny fomba fitiavan'andriamanitra fa teto fantatry Abrahama ry havana ny fitiavan'andriamanitra azy a dia Abrahama koa teto a dia mahafantatra fa Andriamanitra dia tsy manao zavatra tsy mahasoa antsika, tsy manao zavatra ratsy eo amin'ny fiainantsika. Teto izy dia efa nankatoa ny tenin'Andriamanitra, nankatoa izay nolazain'Andriamanitra. Ka tsika koa ry havana eo amin'ny fiainantsika dia mila mankatoa aloha tsika n'inona zavatra izay atrehantsika. Ka rehefa miteny Andriamanitra hoe ndana mankariana hoe misy zavatra miseho amin'ny fiainanao a dia mila ekenao iny raha tena fantatrao hoe avy amin'Andriamanitra iny zavatra iny. Mety indraindray tsika mety hoe misy zavatra mitranga tsy amposintsika, tsy araka ny eritreretintsika hoe maha-kristianina antsika, mampanompon'Andriamanitra antsika dia hoe tsika izany ohatrany hoe tokony ho tahian'Andriamanitra foana. Nefa matetika indraindray a ohatrany misy zavatra miseho izany tampoka izay tena hoe mahalatsaka ny fiainantsika, mahatery antsika, mampatahotra antsika miatrika eo amin'ny fiainantsika. Dia za te hiteny anao ry havana fa raha mandalo an'izany ary izany ianao dia vakio ity bokin'ny Genesis 2:20 ity tsy fizahan-toetra nataon'i Abrahama ity fa hampahery anao ity teny ity ry havana. Ka izany indrindra no hitondrako an'ity teny ity androany satria tena nampahery abe ity tenin'Andriamanitra ity. Dia teto i Abrahama dia efa mahafantatra, mety hoe nanana tahotra sy alahelo ihany Abrahama tany anatin'ny tany fa nefa kosa izy dia matoky an'Andriamanitra, matoky ny fitantanan'Andriamanitra tanteraka dia napetrany teo am-pelantanan'Andriamanitra sy natolony an'Andriamanitra ny zanany satria fantany fa Andriamanitra mahay manao zavatra tsy takatry ny saina mahagaga ary fantany fa Andriamanitra no manome dia Andriamanitra koa no afaka maka ny zavatra eo tananao. Dia tsy vitan'izay ry havana fa ny Abrahama dia anisan'ny tia an'Andriamanitra, tena nanana fitiavana an'Andriamanitra izy, niara-nandeha tamin'Andriamanitra foana i Abrahama ary niaino sy nankatoa ny tenin'Andriamanitra. Mbola tamin'ny voalohany izy dia efa nitenen'Andriamanitra hoe nialahy ianao amin'ny tany indrainao dia makanesa any amin'ny tany izay ny anako hitondrananao. Dia tonga dia efa natoky an'Andriamanitra i Abrahama. Fatokiana an'Andriamanitra ry havana dia tsy vitany hoe matokitoko fotsiny fa ao ilay fitiavana lehibe. Ho amarintsika izay hoe natoky an'Andriamanitra tokoa i Abrahama. Raha jerentsika ity moa tantara lavabe fa ho fidi-pitiniko sady tsongatsongaiko izay tena teny mafonjato dia eo amin'ilay 17 ny jerentsika ary isaka ny teny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe rikako dia hoy izy ity aho anaka ary hoy izy indreto ny afo sy ny kitay fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra hodorana fa hoy Abrahama anaka Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana dia miara-nandeha izy mianaka. Hitanareo ry havana teto ny teny Abrahama tamin'ny Isaka dia teny fatokiana. Tonga dia nanome toky anjanany izy hoe Andriamanitra ny hanome ondry atao fanatitra. Nefa tsy fantatra Isaka fa Isaka no entinao atao dorana atao fanatitra ho an'Andriamanitra teto. Izany ry havana ny tena hoe miaraka amin'Andriamanitra na dia ao anatin'ny ady ara dia mbola mahita teny fampaherezana, teny fanantenana ho an'ny olona ihany. Dia ataovy tahaka izany koa ianao hoe na dia ao anatin'ny ady ary ianao dia mbola manantena ny fiasan'Andriamanitra, manantena ny herin'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao fa hitanao fa zava-magaga no asehony ianao. Dia inona tokoa ny zavatra mitranga fititintsika foana ho ilay izy, inona tokoa ny zavatra mitranga fa rehefa tany amin'ny farany tany dia niantso tany amin'ny 15 tany dia niantso Abrahama fandroany tany an-danitra nianjeny Jehova ka nanao hoe ny tenako no ny anako hoy Jehova
satria nanao isan'ny zavatra izany ianao ka tsy miaro ny zanakao ilay tokanao dia ahita ianao tokoa ao ary iamaro dia amaro ny taranakao ho tahaky ny kitana eny amin'ny lanitra sy ho tahaky ny fasika izay amin'ny ron-dranomasina ary ny taranakao ahazo ny vavahadiny ary ny taranakao ahazo ny vavahadiny fahavalony ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao. Tena hitanareo izany teny izany hoe nanaiky ny tenin'Andriamanitra i Abrahama satria mialohan'izany raha jerentsika ny tantara dia teo amin'ny faraika ambin'ny folo teny indray Jehovah ny anjery Jehovah fa niantso azy ilay anjery Jehovah tany an-danitra ka nanao hoe ry Abrahama ary kosa izy mitia aho dia hoy izy aza maninitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia nilay tokanao ary Abrahama nierika nijery ka indry ny sondrolahy teo afovoany voasanga zotry kirihatra ny tandrony dia lasa Abrahama ka naka ny ondrolahy ary nanatitra azo fanatitra dorana ho solon'ny zanany. Hitanareo izany ny fitiavan'Andriamanitra rehefa matahotra an'Andriamanitra isika rehefa makatony teniny isika rehefa mihaino azy isika rehefa mitandrina ny didiny dia tsisy tsy haina atao ny fiainantsika ka izany indrindra ry havana no entiko hifampahirezana anao amin'ity alifity hoe aza kivy amin'ny ady sy atreanao fa Andriamanitra momba anao mandrakariva raha tena makatony teniny ianao raha tena tia azy ianao dia mifikira aminy foana fa izy manao zavatra tsy takatry ny saina mahagaga eo amin'ny fiainanao dia misaotra antsika rehetra mihaino an'izany teny izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fiadanana kosa antsika tsirairay izay mihaino. Aleluia, amen. Halleluia. Misaotra ny anabavintsika erikatsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izay nentiny teo izany dia makasitraka anao raha nabavy dia Andriamanitra koa ny hamaly fitianao amin'ny zavatra izay vitanao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao dia tongava amin'ny ambony indrindra dia fanatera amin'ny ankonanao fa dia vitanao indray ny anjara asanao tamin'ity androany ity asa ho an'Andriamanitra dia makasitraka fa izay aloha dia nahery ary mamelona finoana indray ao anaty le izy mamelona ampianatra antsika indray ny ten'Andriamanitra androany mba tonga antsika hatoky an'Andriamanitra. Halleloia. Fa mila matoky an'Andriamanitra tsika ary tsy mora ny mitoky amin'Andriamanitra mila finoana ngeza be dia ngeza be. Tena tantara be mihitsy ny nahazo an'ity Abrahama teto ry havana malala. Tantara be mihitsy ny nahazo an'i Abrahama satria fizahantsoetra faratapony anisan'ny tena faratapony tao am-baiboly ny fizahantsoetra izay nahazo an'i Abrahama satria mahatonga amin'ny tena izany dia izao aina mihitsy no ahoana moa izany no saika anaraka eto dia tsy mbola fantatra mihitsy ny fizahantsoetra tsy fantatra raha tsy rehefa tapitra fa raha fantatra milo hoe fizahantsoetra io dia tsisy mahafizahantsoetra anazy tsy nizana akory le toetra le fizahantsoetra mantsy eto dia fantarina hoe inona ny ao anatin'ny sainao manahoana ny toetranao zahana ny toetranao dia rehefa zahana ny toetranao dia nanahoana ianao afaka fanadinana ve ianao afaka ve voazavy ny toetranao tao anatin'ilay fizahana toetra. Maro ny olona nyzana toetra tao amin'ny baiboly fa anisan'ny ngeza araka ny teniko taminao ity any Abrahama ity satria anisan'ny tena nanao ny fizahantsoetra izay nahazo an'i Abrahama.
eritreretinao fotsiny dravana hoe zao aloha misaotra ny anampahavelika atsika makasitraka azy be deabe a de makasitraka be deabe anareo ihany koa izay misaotra anazy satria reny fisaoranareo reny a de mahatonga anazy androso foana bebe kokoa indray a de mbola vonina hony izy a ny anao tsaratsara kokoa makasitraka anareo azy misaotra azy alleloia dia fizahan-toetra ary ny soramandry ary de za mihitsy hoe ny nizahan'Andriamanitra toetra any Abrahama ahoana moa ry havana no ahamoran'izany hoe ianao a tena hoe niandry zazakely a efa antitra ianao a mbola niandry 5 taona ianao a tonga ihany le nandrasana de nitezaianao taona maromaro a de inona indray zavatra tranga omeo ndray eto aty ihany omeko tsy omeko ho foko tsy foko marina izy tany teny anampahavelika hoe raha amintsika zao tonga de samy teny daotsika tena Andriamanitra tsy mety ty Andriamanitra ty Andriamanitra inona re ty nidirako nidikizo a ary io zavatra io a raha vakina hatrany amin'ny tapany io tantara io tsisy nanompan'Andriamanitra tsony tsika rehetrarehetra raha tsy nivakina hatramin'ny farany io ka fantatra ny efaran'io tantara io de ary zany dolo ny matetika ny afirenteneko anao foana hoe ny devoly de manana an'izany toetra zany ny côté io zao ohatra zany devoly zao mampiseho an'io ny olona de ny tapatapan'io tantara le voalohany ihany ny aseho an'ny olona de tonga de raisiny am'izay ny famotinana ny tsoakevitra fa Andriamanitra ratsy be io Andriamanitra manome tsy fohifohy a Andriamanitra mila voatsiary a Andriamanitra maka zay efa nomeny a fa rehefa mamaky ny tantara momba an'Andriamanitra tsika de zao no ataotsika vakitsika hatramin'ny farany maharitra tsara tsika mihaino an'le tantara fa ny zavatra rehetra ao amin'ny baiboly ao de metomboka ratsy daholo metomboka tsy ary raha tapahana ny antenatenany de tsy mampahery za aloha zany sady miarahaba Monika Omara androany koa za vao nahitanao de tonga soa ianao de maretatra amin'ny farany fizakainao ny teny tomboto hoe faly be anao zay koa faly mandray anao de misaotra atsika rehetrarehetra izay koa mbola tsy voaravako tato Sandola, Fity, Suzelle, Yaina alleloia ny tantara rehetra ny fiarahana amin'Andriamanitra raha tapahany ny antenatenany de mahakivy daholo Joseph zany nge vakio hoe fa raha taperinao eny antenatena ny tantara todoziny olona hoe za tsy hanompo an'Andriamanitra tena mahafaty antoka manompo an'Andriamanitra mahafaty manompo an'Andriamanitra andrano mahatonga any am'tenanareo ihany koa nareo efa nompo an'le tianareo hita no ahatsara an'Andriamanitra raha tianareo hita hoe ohatrany ahoana zany fahatsara an'Andriamanitra de za mitenanareo hoe arao hatramin'ny farany areo za mitenanareo hoe jereo hatramin'ny farany maharetinareo amin'ny fanompona an'Andriamanitra eny atsefatsefany eny a misy zavatra amboarin'Andriamanitra amintsika eny atsefatsefany eny a olona ifiaraka ve ry havana ianao ve ry havana efa nahita olona hoe eny e nahita aloha tsika maro hoe olona mivady a na miaraka tsy mifampahita toetra kory tsy mifampizaha toetra hitanao misy an'le vady amboarina na olona mariazy amboarina fa vitsy ihany ny olona sambatra anatin'ireny tsy mifankalala kory fa hoe nareo mivady a de mivady nareo ny olona ho vadinao meralo elaela aza mbola manao firaisana fahotana ny firaisana alohan'ny fanambadiana fa meralo elaela mba hafantaro misy fotoana izaho toetra kely mihitsy
misy fotoana ohatra hoe mba miaraka nareo ranabavy de mba hotikitio kely ny asarotam-piariny manana hoana izy io jerevy ny fiatsiny mba saro-piariny hoe ny saro-piaro loatra tsy tsara fa ny olona tsy saro-piaro zany koa zavatra anao hoe de tsy saro-piaro anao de zaho toetra fa hiara-dalany ianareo a mila fantatrao io olona io sao de tonga hoe tsy nampoziko tena tsy nampoziko fa de mbola azonao atao no mijery de jereo manao hoana io olona milokaloka aminao a ame anao volana sikitan'io a sao de aorinao na vary raika poka ary tsy meny anao akory de io zany hoe faiza le volana sikitana de eo ianao ny tena tanjon'Andriamanitra angery avana malala de zao i Abrahama ananany tanjona mandrakizay. Halleluja. Misy zavatra apetrak'Andriamanitra eo amin'ny Abrahama ary io zavatra io de hipetraka mandrakizay. Isy fifanarahana zany. Isy fifanarahana. I Abrahama io zany andovan'Andriamanitra. I Abrahama io zany tena haka ny tsiro ny tombotsoan'Andriamanitra rehetrarehetra. Tsisy fehezina na kely ary. Andriamanitra mila mahafantatra. Ohatra zao tsika hoe mila olona mahatoky eo amintsika ao de mety misy fotoana mba tesitetsika kely mety mody ihany ohatra hoe mpanampy ao an-trano ohatra ny ahy zany de mba tianao mba hoe hifampatoky tianao fantatra tena de anaty patalohan-deo sasana any moa de asianao voladino de hitanao eo na voasasa tany anatiny le volana nomeny anao na tsita de fantatrao ny tokony atao na hatoky azy ianao na tsy hatoky azy. Andriamanitra ry havana te handeha lavitra be miaraka amin'ny Abrahama ary Andriamanitra na de efa nitsodrano an'i Abrahama aza de nitsodranon'Andriamanitra amin'ny Abrahama de tsodrano mandrakizay iakinany taranaka rehetra faramandimby zany misy tantara-pitiavana tantara ho lava be zany a eo amin'Andriamanitra sy Abrahama isy tantara ho atomboka nefa mory havana ahoana mory havana nafahanao manomboka tantara anomboka am'izany aman'olona zay tsy atokisanao manana projet zao nareo isika de misy associé atsika hiara-hiasa amitsika de mino a fa tsy maintsy tonga ao anatinao zany hoe alao aloha fantarina tsara ty olona ty a satria isy zavatra angiza be hiara ao atao. I Abrahama de nametran'Andriamanitra ino de se nametran'Andriamanitra fanekena nametrahany Abrahama n'Andriamanitra fanekena izy hoe any arina any a de taranany a nandovan'ny tany a de taka ny kitany eny amin'ny lanitra taka ny fasikany an-dranomasina de ho fitahina ho an'ny firenena rehetra sy ny sisa sy ny sisa. Fa Andriamanitra tsy te hanenina. Andriamanitra te hafantatra iza ny olona anaovan'ny fanekena. Iza ity olona nofidiny a hametrahany zavatra maritra mandrakizay. Fanekena, teny fikasana. Alleluia. Ry havana malala de tsy maintsy ny zahatoetr'Andriamanitra. Fa io tsy fantatra hoe fizahatoetra. Tsisy nalany hoe fizahatoetra. Mandrapatonga ny fotoana anankiray nahafantarana hoe zay efa fizahatoetra le izy. Fa io tamin'ny voalohany de zao zavatra nitranga mbola tena hoe Andriamanitra maka zanaka io. Ary io
alatsy nikely amintsika asoetivety aloha izahatra kely a amboaritsika etivety a azafady indrindra alleloia vetivety fotsiny a misety kely ray minitra fotsiny tsika azafady to mialatsy indrindra ny zavatra tsy maintsy somary namboarina kely vetivety fotsiny a tsy tapaka akory ny anareo fa aza matahotra tsy connexion tapaka akory io fa tady mihitsy tsy maintsy nisy zavatra kely a somary namboarina kely azafady tompoko a eny ary zavaritsika andrositsika alleloia mialatsy moa fa hitanareo a hitanareo tsara fa somary niova ny décoration antsika nisy zavatra kely mafanatsarana kely a teo anivon'ny fandaharantsika de misy zavatra zay mbola mety manavoa kely amin'ny fitaovana veriko foana zay a de somary misy kely zavatra tsy maintsy mbola fatsatsika maneligelatsika akory zany fa mifanohatra am'za mihitsy ary hoe vo hoe ezahana zay ahatsara ny fandaharantsika alleloia erisedy ankalaza fahatelo taona ny ankiradio alleloia de ho tahiny tompotsika rehetrarehetra de ara ifalitsika am'izay fotoan'zay a mety andro zoma io a de mbola jeritsika hoe zavatra azosika atao amin'io fa tsika de tsy maintsy mifaly ao am' jesosy a mantanteraka izany eny ary everina am'le toroteny teo tsika teo zany abrahama inona ny olany abrahama zaza azony teny hoe ve tsy azony teny eo ary raha tsy azony teny eo raha tsy azony teny eo le zaza de nanahoana alleloia maheno tsara nareo a mino aho fa maheno tsara ianareo a ny amin'ny toerana misy anareo any a aty amiko loha mety inona ny olana zaza inona zany ny vahaolana omena zaza satria momba de le zaza amin'io mbola endrasana koa 5 taona vao tonga kelikely am'izay lasa am'izay zao ny tenin'andriamanitra ary efa afaky zany zavatra zany de lazan'andriamanitra ny zan'andriamanitra toetra abrahama mitsy mahafantatra hoe fizany toetra aroy izy tamin'ny ry abrahama aroy izy intia le intia aloha eo a mbola intia manantena be abrahama eny tompoko fitahina indray satria efa tonga ny fitahina efa nisokatra ny lalana alleloia i abrahama raha isiny foa zany hoe miantso ny dadanao sy mamanao de faly ery anao satria inona omaly anao natsona i abrahama eny dada tia ny gâteau de nina gâteau natsona indray mpizy i abrahama eny dada tsy gâteau tampoka indray intia fa tsy gâteau fa taolana
andriamanitra rafana ny antso teto tsy ny zavatra ho maliny ny etsony fa zavatra hafandray abrahama aloha namaly zatra mamaly ny antson'andriamanitra hoy izy intia zany hoe vonina inona ny ilainao eto foana halleloia ary izy eto ny zanakao ny lahy tokanao izay tianao zany hoe le naharary anao fa naninona kera ny andrasan'andriamanitra efa taka ny fasika any an-dranomasina le zaza e vonangatahany zany zavatra tena sarotra be zany e fa inona ary zany ataon'andriamanitra zany fa nga andriamanitra tsy mba mahay hoe rehefa aka ihany de mba tanterahana aloha le teny tamin'ny voalohany hoe nitaka ny fasika eny an-dranomasina ianao de ianao ny rain'ny mino anao rain'ny firenena rehetra ianao tena andriamanitra mila voatsiary andriamanitra tena tsy hita zay anaovana azy tsy ry havana malala andriamanitra tsy miovy eo andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany de andriamanitra mahafinaritra fa saingy andriamanitra mila mahafantatra manao any ianao inona ny ao ambadik'io ianao tian'andriamanitra inona ny ao ambadik'io ianao miteny hoe zangy andriamanitra zangy jesosy tianao zangy jesosy anaraka anao atraizatraiza naiza lehako teny elisa hoe za naraka anao matseny eli naseny eli miverina nataony eli mihitsy zay akivy anazy fa tsy netiny verina izy tena resy lahatra loatra elisa hoe andeha anaradiany eli nasen'andriamanitra netina lahy tokanao fa fantatr'andriamanitra fa lahy tokana io fantatr'andriamanitra fa tena tiany io fa nyteneny andana laivo izy le lahy tokana ela be vonomeko anao iny eto aty dana eto le tianao le lahy tokanao alleloia le lahy tokanao eto de Isaka ka makanesany amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao tonga ny tantara tapitra ny fifaliana mba nomen'andriamanitra fifaliana ihany fa nandalo fotsiny ihany eo ny olona miteny sany ngeny efa niteneniko anareo efa hatramin'ny ela hoe mba mailonareo amin'io andriamanitra re io e tsy mety ho io andriamanitra tsy mahafinaritra zany ho io mpametsy fohifohy ina moa dikany hoe Moria ny dikan'izany de hoe asehon'i Jehova zany hoe amin'ny fiteny hafa koa de fisehoan'i Jehova ny dikany hoe Moria de fisehoan'i Jehova Alléluia. De nasen'andriamanitra netiny Abrahama tany le izy mbola tsy fantatra moa ny dikan'le Moria fa ny dikan'io de fisehoan'i Jehova zany hoe
i Abrahama mbola sy mifantatra inona moa dikan'izany Moria fa Andriamanitra efa nafantatra fa any Andriamanitra iseho aminy satria nidikany Moria averikany de fisehoany Jehovah ndanao izy eto de atolory any mazava ny resaka eto tsy hoe entina de hanao fitsangatsanganana vavaka tendrombohitra fa tena n'olotra an'io tahaka ny fanolotra fanatitra hodorana zany hoe alatsadra de ampiretina ohatra manao an'ireny mandoro ondry sy ny sisa reny tena variana ary avana amin'ny tempony Abrahama variana hoe misy olona am'izao fotoana iainantsika zao misy olona ve ohatr'izany io zany tsy azontsika atao misy ny ireare tsy zandre de ohatr'izany fa marina teny anabavy teo Jesosy ahoana ny ampitombona an'izany vitako ve zany fa i Abrahama rehefa tena navita jereo tsara amin'ny 7 izy ny fomaraina ny fomaraina zany olona maika ho aizy Abrahama maika hamony zanaka ve maika hafoy zanaka ve tsy zany ny marina fa maika hanao sitrapon'Andriamanitra ny any Abrahama de zao sitrapon'Andriamanitra no aseny atao de Abrahama resy lahatra fa hanao an'izay de ny fahazany maraina mihitsy zany ny olona ry havana rehefa andehanao sitrapon'Andriamanitra aiza ho aizy tsika rehefa andehanao sitrapon'Andriamanitra vitatsika ve ny mifo maraina hoe tsy ndrinidona tsy nahita torohitra taitra lobe satria ny zanake rehefa tenenina hoe ohatra hoe rapitso andeha hitsangatsangantsika taitra maraina be daholo fa rapitso zao miditra amin'ny mpianatra misy an'izany nenle anakiroa kely reny vao fantany fa taitra fantany andeha hianatra isan'andro izy raha vao taitra maraina de to de midina de milalao to de milalao to de midina de milalao de mitabataba eran'trano fa rehefa hoe andeha hianatra vao fantany hoe andro fianarana androany mbola te atory mbola te totombo satria tsy mahafinaritra le andeha hianatra fa rehefa andeha vakansa na hitsangatsangana tairiny ianao maraina fa i Abrahama andeha hanao sitrapon'Andriamanitra tonga de ny fo maraina zany hoe tsy ndrindoana anatin'ny alina ao izy zinona zavatra anatin'ny sainy andeha hanao sitrapon'Andriamanitra ohatrany ahoana ny fifahazanao maraina rehefa andehanao sitrapon'Andriamanitra ary tsy niady hevitra izy ny mahavariana de niraisiny Abrahama mihitsy de niraisiny Abrahama ny fanapa-kevitra sy ny andraikitra andehanao sitrapon'Andriamanitra tsy nivory izy Sara so moa za efa nitoriana ty teny ty eny teto moa tsika amitsika tsy de misy teny intsony efa tsy nitoriana fa saika nitoriana foana fa raha ny fiainantsika am'izao io mivory aloha mpivady ary raha mpivady tsy de tena manana ny maizy azy amin'ny fijoroany de voriana mihitsy ny fianakaviana de atsony tantan de atsony tantinina de voriana ny ray aman-dreny ao anaretiny hevitra reo fa tena zao nge tenin'ny Jehovah de miady hevitra ny fianakaviana atao fitsangatana ny andehtsika sa tsy andeha maka-hevitra aminareo zany efa vaka de vaka ny sainy mivady iny any tokony atao le Jehovah namena an'le zazandre mandeha kirike reto ka halaindre le zaza rahitra ny fivoriam-poko tany fa i Abrahama na ny fivoriany tamin'ny vadiny ary tsy nasiana satria fantany ary raha olombelona tsika miara-mahafantatra fa ianao hoe de mieritreritra fa Sara anaikany io ianao hoe tena resy lahatra fa raha ny tenen'ny Abrahama ny Sara hoe ny Sara mivanitra Sara ahoana rainy ka andeha rapitso marainy ho aiza indray rekany ho aiza retany andeha hanao fanatitra
Eko ndana atao mifanaritra fa dia ataoko marina ny kafe ka rehefa naritra nge hafahafa ihany ino ovy amanosy ondro matavy somaro sy miavaka kely izy am'ty voromailala sa vorombola ka tsy zany fa sady nangididina ny lo zafady lo retany vilo mba miresaka kely tsika vilo miresaka tsika mivady fa ela tsy nyresaka tony tsara fo sora mangatrika de siramamy fa ino ty lazainy rainy ka tsy zany aho fa tonga tamiko Jehova eka Jehova ke fa tonga aminao foany fa hoana ho sy tao salama tsara ve hony izy tsara fa isarangy ry havana ka tsy manam-pinoatry ny Abrahama sarangy ka nome rehefa tenenina hoe mbola nanjanaka ary sarangy mbola nandainga hoe tsy nome ahy izy raha dadiny vorombola iny tenare nampime tsika teto am'le vorombola resaka vorombola ka azafady lo reniny fa de misy resaka resako aminao fa miala tsindrindra aloha fa de amparenao ty vaovao lazaiko ty inona tenena ka ho teneniko ihany le izy fa aza taitra aza tezitra teneny aloha fa meriova mieritreritry na ho tezitra na tsy ho tezitra ka andehanao fanatitra ho aty fanatitra hafahafa ihany le nolain'Andriamanitra ahoana zany ry Abrahama avako iny rehefa natitra Isaka ange netiko any inona sao de efa mivadika io ny tianao rainy zazakely efa elan'ny andrasana azy io ko fanatitra hoany hoana ny zanako noentina any Jehova iza loatra zanaky raha manana ndao hiakatra tribonaly raha io zanako rery ireo kopi zany tsy zany ny zavatra ny trano tsy maintsy zany ny zavatra ny trano tsy nanaiky sara de za aloha tena resy lahatra an'izany ary ho adiny Abrahama ny nazava an'izany amin'ny Sara misy fotoana ry havana tsy vitatsika manazava amin'ny olona na io andriamanitsika io satria tsy takatry ny saina io rehefa manoloana olona tsy mino ianao de anazava momba an'Andriamanitra de ohatrany hoe salora nga mangina fa salora nga tsy asiana devitra fa tsy hita zay lazaina amin'izy ty misy fotoantsika tsy miadevitra tsika maty takatra satria tsika efa zatra miaraka amin'Andriamanitra fa ny olona tsy ary takatra mihitsy ny io andriamanitsika io eritreretinao fotsiny hoe mahita antsika mitandrina andro sabata fotsiny olona hoe tontolo andro mivavaka de efa tsy azony olona zany maninona de ny andro tontolo nareo tsy manao nininona fa maninona mivavaka marena parivon'ny andro ozy ny olona zany de efa tsy takatry ny olona maika avenao fa nazavany olona ty zanako ty zany andeha atao fanatitra ho an'i Jehova fa mba ilainy etson'olona pompier anao fa lasy ty olona ty ary mety ny nataony Abrahama tsy nangalany intsony mara za mampinona ny finoanao ny finoatsika ny fahafantarantsika an'Andriamanitra de tazomoantsika rery finao azavainao io tsy takatry ny olona Andriamanitra lalina be ny Andriamanitsika efa manomboka mahatakatakatra an'Andriamanitra ianao manomboka mahatakatakatra ny fiasan'Andriamanitra ianao de tazomanao rery tonga de lasa Abrahama tsy te tamy Sara tsy te hanisy olana tsy te hanisy olana Abrahama tsy te hampisy adevitra Abrahama fantatry Abrahama ry avako
fantany fa tsy mitovy a ny finoany sy izy sara asa izy nandeha ny fo maraina izy sara mbola matory isaka ahoana dada andao antsika andeha hanao fanatitra aza teriny eny a io isakako molona endry de nanisy laseliny brikiny izy ka nitondra ny zatovindro lahy koa niaraka taminy sy isaka zanany ary namaky ny azo ataina amin'ny fanatitra hodorana izy de niainga ka nakany amin'ny tany zay fanazainy Jehova taminy no tamin'ny andro fahatelo Abrahama de nanompony masony ka natazana ny tany tery lavitra tery nandeha lalina 3 andro efa andeha hanatitra ny zanako tianao ianao a mbola andeha lalina 3 andro tsy mora ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ary ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra ry havana de tsy mora ny manao azy ary efa tsy mora ny manao azy mbola lavitra ezaka ihany koa ny fantanterahana azy ary mahatonga ny olona amin'ny teny hoe tsy vitako tsony fa hijanona eto ahy fa i Abrahama sady ny fo maraina no nandeha lalina 3 andro satria maninona satria tia an'Andriamanitra ary zava-dehibe zay teneniny anabavy Erika zay fa raha olona tsy misy fitiavan'Andriamanitra tsy havitan'izany mandrakizay fa ny olona afaka vitan'izany de ny olona tia an'Andriamanitra de lasa le tia an'Andriamanitra nandeha lalina 3 andro andehan'inona ahafoy ny zavatra tiany indrindra fa nataony zany satria sitrapony lay niantso azy sitrapony lay nanome teny fikasana azy sitrapony lay nanome toky sitrapony lay tsy mandainga mandrakizay ary Abrahama rehetra tamin'ireo olona rehetra zao natakatra an'izany tsisy nizaniza afaka azavainy tsy nazava tamin'ny zatovy izy tsy nazava tamin'ny izy izy fa izy rery matsapan'izany efa tao anatin'ny olana zay mivady efa fantatra reto izy zavatra tantareko ty fa mbola tantareko tsy hoe tsofananjo maro fa zay kosa tsy maintsy mitsory vavolombelona ary reharehanay ao amin'i Jesosy matenenainareo le tao anatin'ny ady be zay tao anatin'ny trosa ny trosa efa ho 1 miliara araka ny tenenina taminao a banana tao bila kely teo ampelantanana ina zavatra nitranga nafantatra tao amin'ny baiboly fa misy ny atao hoe sakrifisy misy toriteny momba ny sakrifisy vao vavaka kelikely zay mivady miova fo ohatr' zao zany anaty toriteny ao tory resaka fahafoizana ohatr' zao zany ampanompon'Andriamanitra zany voakasika zay mivady ina zavatra nataony ao izy ianao toteny mahafinaritra moa fa zay tsy zay zatsy ohatran'ny Abrahama tamin'izay fa tena niresaka tamin'ny Sara mihitsy ahako Sara ahoana ny eritreritrao fa le tômôbilitsika ao io andao atolotra ny fiangonana io anaovana asan'Andriamanitra amonjena fanahin'olona alohantsika tsy manana nefitsika amin'io mbola andoha miliara fa tonga de izy teny Sara mahavariana ao izy fa za koa tena nieritreritra an'izany tao anatin'ny toriteny ary anisan'ny zavatra mahafinaritra na amin'ny tokantranoko a isaorako ny vadiko isaorako an'Andriamanitra fa zay mivady manana an'izay na izy ery amin'ny 1 kilometra za ery fa misy zavatra farisendahatra mitovy miara-tonga ary matetika loatra eo amin'ny fiainanay tômôbilina tsy misy afa-tsy io tokony amidy de manomboka andoavana trosa fa tao anatin'ny toriteny resy lahatra loatra zay fa tokony ho afoy an'Andriamanitra vita ny toriteny ny tenen'le mpanompon'Andriamanitra zao a io ny tômôbilinay alay voanao anaova asan'Andriamanitra amin'izay fanahin'olona tsy miteny kory zay tamin'izany de ametro an-tanan'izay mba ho afatrosa izy no nitsodrano fa zay tsy tamin'ny tena tamin'ny fo ary zany tsy nitenenina n'iza tsisy
zao mifianakaviana mety fantatra zatra mijery an'izao fandarana zao satria tsy afaka azavaina an'izan'izy zany satria tsy ho takatry ny olona ny zavatra zay namangin'andriamanitra anay tsy hamangin'andriamanitra ny olona raha nazavan'izany zay fianakaviana na amin'ny havana na amin'ny namana ozy ny hoe nareo tena adala nareo tena olona tena tsy azoko tsongy tsy arao ve inona midy de anaovana zavatra tsy ry havana zay ny famangin'andriamanitra ny misy famangin'andriamanitra ataon'andriamanitra aminao anao manao an'izay tsisy olona ray tao anatin'ny olona firy na fantatra fa misy zavatra tian'andriamanitra tongavana misy sitrapon'andriamanitra mila ataoko a satria tiako andriamanitra de ho ataoko zany de ny fomarena izy de nandeha de netiny ary no tamin'ny andro fahatelo nataony na de 3 andro azy ary fantatra fe ny andalana eny zavatra betsaka ny anatin'ny saina eo mety misy fotoana any tonga kely any andriamanitra de ho alainao nefa za matoky anao misy zavatra tianao atongavana mety zao mihitsy ny eritreritry Abrahama tena tsy maninona fa za mino fa raha alainy zany Isaka de Isaka tonga de voavonjy de zay Sara koa ataony voavonjy de eo amin'ny Isaka ihany zay any an-danitra mandrakizay fa zay koa za koa mino fa mbola meny zanaka fa satria ahoana moa ny atonga na hoe taka mifasika andramasina andriamanitra aloha tsy mandaingy zany alleloia zany nge ravana betsaka nge anatin'ny 3 andro zany nge ravana betsaka ny zavatra afaka tonga anatin'ny sainy Abrahama mieritreritry izy ahoana moa zany meko zany tia efa izy miteny hoe fasika taka mifasika andramasina sy tsy ho voisako raha voisako mikitany amin'ny lanitra de hoe zany hoe mbola hiteraka zany Sara mbola imefandroa ndray zany Sara no mara betsaka ny zavatra ny tambon'olona fa le zavatra ny tambon'olona atao an-tsaina tsy nandrisika azy iverina tsy hanao an'le sitrapon'andriamanitra fa vomena mety toky anazy hoe ataovy fa andriamanitra io asy nandeha ary mijanona hoe de naseny mijanona tao ny mpanompo satria tsy tiany ahita an'le zavatra raha tetety ny zavatra ataonao atao voanao rery sy andriamanitra fa ny olona aza atao mahita an'izany kosa raha hitan'ny olona any ny anakivanao fa anareo ve de inona any ty ataonareo mijanona hoe tombrika anareo fa za sy ny zazalahy andeha akery ary hivavaka izay de hiverina aminareo indray tao ambadika io zavatra nisy finoana angeza be Abrahama tsy nandainga Abrahama tsy namitaka andreo olo reo fa zao ny zavatra atao anatin'ny sainy Abrahama misy zavatra ataon'andriamanitra tsy fantatro mihitsy misy fotoana hoe ohatra zany ozy misy zavatra tena reko mihitsy ohatry ny ana fa tsy fantatro hoe inona rehetra za resy lanitra ohatsy misy zavatra ataon'andriamanitra ny zavatra ninony Abrahama de zao mbola hiveriny hoe izy sy Isaka amin'ny fomba hoana iova hevitra ve andriamanitra inona ny eo anaty eritreritran'androany fa voateny ny teny ambavany misy ary mety kako inona ary zany teneko zany nefa zay ary nandehanao fanatitra fa de reny mbola hiveriny eto zay andeha vavaka zay de hiveriny eto misy fotoana ny zavatra iseho amin'ny fiainanao rapitso ataon'andriamanitra tonga ambavanao androany na de tsy nahaza zary avana tena teneniko anao ty misy zavatra natrehako zay androany de natory tamin'ny alina de misy zavatra napoitran'andriamanitra tamiko iseho androany alleloia tsy fantatro ny alina nanofina rendremana na zahako no misaina an'izy na fahitana satria tsy ohatra ny tsy tadidiko tsony koa natory avy e tamin'isa sa rendremana sa nanahoana moa tsy tadidiko tsony ny posiko tam'izay te voateniko tao ambavaka hoe raha zao no misy zavatra ohatr' zao misy fotoana alleloia ny zavatra zay efa iseho eo amin'ny ampitsonao ataon'andriamanitra efa tonga eny ambavanao kely vavasendra tsy nanona lefa ny Abrahama tsy hoe zavatra tena naharesy lahatra azy zavatra tsy na satria nahoana andriamanitra nge miteny fa atao fanatitra ary za miteny tanao fa fizahatoetra io fa tsy tena hoe to de fantatra teteko hoe tsy fantatra mihitsy hoe fizahatoetra fa tena andehanao fanatitra ahoana ary ny afahan'ny teny fa hiveriny eto izy fa tena marina ohatsy ny tonga tao anatin'ny vavana napetraka andriamanitra tao ambavany io satria zay ny zavatra ho ataon'andriamanitra
fizy mbola tsy napatatra fa tsy endra nandeha to anatin'ny vavako zay ihany koa ny tena mba faniriana raha zahoany zay mba miverina mba miara miverina moa zany zay mianaka ndry nefa tsy maninona ndre ataoko ihany ny sitraponao misy fotoana alleloia efa miara mandeha amin'Andriamanitra ianao dia n'Andriamanitra ny etaetanao anatin'ny fonao tsy ndre mandeha tsy indroa zay ny tratran'ity zavatra ity ohatra ny teko hoe tamin'ny alina niatrika an'le zavatra zany androany a miatrika fanadinana kely zay a dia zao tamin'ny alina hoe raha zao no mba zao ny zavatra mitranga dia ohatr' zao a raha mba izao a dia betibe any fa ohatra ny teny tamin'Andriamanitra hoe zao atao mitranga dia le zavatra nieritreretiko tamin'ny alina tena nitranga ato anatin'le fanadinana nataoko isoan'Andriamanitra lo afaka le fanadinana alleloia tsy mora le fanadinana za rery ny vahiny tao a fa za rery koa no mivavaka tao alleloia zavatra tsy mora nataoko ary ny olona nanao an'izany fanadina zany efa nanao an'io zavatra io daholo zavatra efa domaine n'le olona io fa za rery nyzay vao nanao an'io zavatra io hatramin'izay niainako raha tena maha olombelona ary nety tamiko ny toriteny tamin'ny voaingany hoe tsy ambikeritsy ampatanjahana fa raha amin'ny maha olombelona dia tsy tokony afaka tamin'io a fa noho ny amin'ny herin'ny fanahy tsy ambikeritsy ampatanjahana tamin'ny alina dia mampangin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra zay iseho androany halleloia misy fotoana zay mivady efa teneko anareo koa ty tsy nanam-bola mihitsy tamin'izany tany amato zay moa zany mivarotra tomobila dia mivarotra tany dia mivarotra trano tamin'izany dia misy fotoana tena nandalo ady mafy tsisy nandeha ny entana tsisy dia sahirana dia nisy taninay zay namidy ka io tany io a dia any amin'ny somary toerana ratsy lalana be zay any moa izy zay any votovorona dia le tany a tsara fa ny lalana makany a ratsy dia nalefanao ny sy tany io dia hoe misy fotoana zay mitondra olona any a dia kivy ny olona amin'le lalana dia leo zay dia tsy mivarotra tsondray taty aoriana indray nalefanao ny sale izy votovorona misaotra mampiona dia tamin'izay fotoana zay ozy ianao na dia gazoaly itondrana tomobile anay ary a tena sahirakirana rabolo zay tamin'izay fotoana zay dia misy olona hijery io tany io dia nentina mba zay fa mivavaka ohatr'izao nentina mbavaka Jesosy a mba tahio lafo io tahio mba ho lafo io tany na dia sarotra ary ny lalana makany zay matoky anao dia niantso le olona aiza le tany ery dia aiza ho aiza dia misy toerana ohatr'izao dia ary dia natorotorana azy teo zany le tanàna dia eny ary fa milahady ary ny fotoana eny ary satria sabata moa zay manao sabata sam'izay nentina tany le olona dia ny alina izy vady ianao efa nahinao an'izany fiteny zany hoe revin-gadra le revin-gadra eo a nakasiana fotsiny tsy hoe revy hoe miteniteny foana tsika fa rêve zany hoe nofinofina gadra lava hoe ndry ao anaty fonjo any dia zao tsika mba mandeha ihany re aorianao tsika andeha sambo tsika dia eny ambony sambo eny tsika misotrosotro dia manao any dia mananona teniteny zavatra revin-gadra zany hoe nofinofin-gadra dia ny alina ny izy mivady a anao fotoana amin'olona zany rapitso dia zao ny resaka mivady raha mba zao ny hoe ozy le olona satria zany zay efa leo an'le olona miteny ratsy zalana zany tena tiana efa aloha heritreritra dia zany zay mivady mba miteny raha zao ndrineny zao ny zavatra mitranga hoe tonga hoy zany le olona dia ozy mihitsy le olona hoe tena ity mihitsy ny tany tena nytedavina hoe tena zao lalany zao mihitsy ny ilaina hoe tonga tena ohatr' zany dia sady mime any zay mivady ohatr'izay dia mime zany zay hoe zay hoe zavatra tsy isy mime sara hoe za ty hoe dia zao ny a mbola hiteraka nefa za sy mifolo taona ohatr'izany zao ondrineny misy olo to dia
tena io mihitsy ny fa tetavina de me tao ambavany eny ny alina fa anjavatra navarina nentina le olona ny ampitso etiny tôbily moa nandalana ka tsy maintsy katikatra rehefa mandeha any efa izahaka any mitondra atao tsy de tena any am'le lalan-dratsy fa mba sady tsy de atao hitan'olona zany tena ratsy loatra le lalana sy tena mankivy tsy taitra mihitsy izy menakavy kely miterako anaty tôbily de miresaka de ohatry de efa tsy nomenomenina aloha am'le lalana ratsy fa mariny zay ravana eny an-dalana eny am'izay efa tantareko teto ka ny angy ny tantarety efa tantareko foana de zao tonga teny sa misy mbola tsy naheno Elizabeta zao mbola tsy naheno an'izany Roly ry Kataka zao mbola tsy naheno an'izany fa ny zavatra vanina zao manena fa ianao nefa naheno eny an-dalana eny zao ny tenin zareo le taninareo nge fa hitanay kakabe zay zay nge izy efa tatio maly satria fa naseho tonga teo metany zany de io le tany eny iny izy vitanay efa teo zay maly ahoana nahitanareo aty zay nge izy avaty ery ny tanànanay tanany ambanivoly ery de efa ely zay nitady aiza misy tany ety ety de arak'le zavatra nresahana mivady teo ambofandre raha zao fa misy olo de ty mihitsy ny tany de tena io tonga de hitany io le tany de efa teo zareo marary ny tena nafinaritra teo zareo ny sabotsiny iny de nivavaka teo izy mianakavy hoe Jesosy mba omeo anay ty tany ty zay ry mivavaka Jesosy mpataovy lasan'le olona mpataovy zao ony mba misy olona hoe riavana de tena io mihitsy de te lafo tamin'ny vidiny tena tsara de tena io mihitsy ny tediavina izy ary ny sotra tena hoe io mihitsy efa izy zao izy avy ery amin'ny tanàna ery mijereto amin'ity tany ty de raha mba eo amin'itsika mahazo tany lovatsika trano zany fifaliana fampijery zay mivady zany fifaliana hoe iny le vavantsika maly iny le zavatra teo ambavatsika maly ka teto ny zavatra teo ambavany Abrahama ananana de fa iverina zay izy amin'ny teny taminy iverina eo tsisy niteny anazy fa ny programa andeha anao fanatitra tsy tokony iverina eo zany isaka fa efa teo ambavany Abrahama misy fotoana ianao ary efa tena mivadika ara-panahy ianao misy zavatra iseho de ndraindray efa eny ambavany rehefa anatin'ny sainao nene ohatry ny efa hitako raha pitso anao zao rehefa tonga eo amin'le zavatra iny zay no veteny tena ity le zavatra neritreretiko tamin'ny omaly tena zao mihitsy le zavatra io ary le teneniko omaly ohatra na ty mihitsy le zavatra neritreretiko satria ampahitan'Andriamanitra ho afeniko any Abrahama va izy am'be Andriamanitra ny avana efa niteny fa tsisy ho afenina any Abrahama ny zavatra ataony de tsy nafeniny teny ambavany Abrahama de verina zay izy de nalainy Abrahama ny azo atainy sy ny fanatitra amin'ny fanatitra hodorana ka nataony anisaka zanany ary izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany ary teny ary nandeha izy mianaka ina moa zany zavatra asehon'izany vonina nge Abrahama vonina izy anao fanatitra vonina izy anatanteraka an'le izy fa tsy nisangisangy izy ry avako malalako zany ny olona anao sitrapon'Andriamanitra zany ary isaka teny tamin'ny Abrahama hoe rikaiko de ho izy nity anaka ary ho izy ndreto ny afo io kitay fa izy kosa ny atao fanatitra ary tata fantaniny zany foniza ny tsotritra am'izany hoe le zanako mantany izy fanatitra ianao mahafantatra hoe ianao nge no fanatitra anaky mitsiky fotsiny Abrahama mijery any Isaka saka zany tena sahirasaina dada ity ny afo de ity ny kitay fa aiza ny ondry fa Abrahama mahafantatra tsisy ondry eo tsisy ondry eo fa ianao anakan'ondry fa tsy nitenenina fa zao ny valitenin'ny Andriamanitra valitenin'ny Abrahama mbola valiteny napetrak'Andriamanitra teny aminy koa fa hoe Abrahama anaka Andriamanitra nahita zay ondry atao fanatitra hodorana teny ary nandeha izy mianaka i Abrahama efa resy lahatra fa Isaka no atao fanatitra fa Andriamanitra efa mampiteny azo melondray miteny misy ondry eo ka i Abrahama tsy mahafantatra an'izany Alleloia neny Abrahama efa maty-paika fa Isaka zay ny afatra Andriamanitra Isaka no atao fanatitra fa maninona ary Abrahama mbola nisaitsaina indray hoe ahoana ary lasa misy hevitra mivadika ohatr'izany tsy Abrahama no mivadika hevitra
tsy tao anatin'ny Abrahama, tsy sitrapony Abrahama ny tenina zany fa napetraka Andriamanitra eny ambava ny teny hoe misy sondro efa kalmy ianao. Lehibe Andriamanitra ry havana, za tena teteny aminao fa lehibe Andriamanitra. Mahatonga amin'ny tenanao zany de lavakitsika andiny vasivy ary efa tonga teo amin'ny tany zay fanlazain'Andriamanitra taminy izy de nanodina alitala teo Abrahama ka nandahatra ny kitay ny azy no tanterahany hatramin'ny farany fa tsy teo am'le fo maraina sy nandeha tongotra telo andro ihany fa hatramin'ny fanatanterahana hatramin'ny farany ataony Abrahama alahany mihitsy ny kitay. Raha olon-kafa zany atotona fotsiny le kitay, io ny kitay zanako efa tiako mba leo be ozytsika leo be de atotona fotsiny le kitay. Abrahama mbola alahany ataony tsara, eo ny zanany no atao fanatitra nalahany tsara ny kitay, ataony manaraka norma tsara satria izy tia an'Andriamanitra. Aleloia. Ary rehefa vitany zany de eo manaporofany le teniko anao hoe tsy sitrapony Abrahama mihitsy ny teny an'ireny hoe mbola iverina eo zahay Andriamanitra ny hitany ondry fa ny eo amin'ny tsainy Abrahama mbola tsy miova. Isaka no atao fanatitra fa raha tsy zany tsy ny fatorany Isaka satria taorina anio rehefa vitany kitay tena andahatra ny kitay. Hitanao io le izy io tsy miova fa ny ao an-tsainy Abrahama ny fahafantarany ny takatry ny sainy de nanao ny sitrapon'Andriamanitra Isaka no atao. Inona ary ny dikan'le nyteneniny tary mbola iverina zay Andriamanitra ny taondry ka izy mpaminany ka izy mpaminany. Aleluia. Fatorany Isaka satria zay ny programa tsy avy aminy zany teny zany hoe mbola iverina hoe zay izy koa tsy nandaingy Abrahama tsy mandaingy de izy koa tsy hoe isy ino ty izy ty isy ondro avy teny aminy ny zavatra ataon'Andriamanitra fa izy no tsy mbola nandinika tsy tao an-tsainy fa ny azo masaka ao an-tsainy ianao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary nandahatra kitay ary nalainy ny zanany ary Abrahama andiny fafolo Abrahama naninjitra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonoany ny zanany andeha ho vonony. Aleloia. Eo ihany aloha tsika verina fotsiny tsika de mbola tsy tapaka akory fa nisy olana kely ny connexion atsika fa efa mitoy indray tsika zao miandry kely tsika de toizana izy miandry kely tsika samy miteny raha ohatra efa miverina ny aminareo efa niverina iandrindrina sy izay la niditra voalohany mary izao niditra faharoa raha natsiny fa tsy zay mahatonga an'izany efa oke ozy izy Angela. Aleloia. Miandry kely ny sasany tafiditra tsika de manohy tsika. Aleloia. Miandry ny sasany tafiditra tsika de toizatsika ny tantara. Aleloia. Efa miverina efa mandeha ao ary efa mandeha tsara saotra an'Andriamanitra. Raisy ny Abrahama am'izay ny antsy mbola naporofona aminao fa tsy ao anatin'ny sainy mihitsy fa efa niteny izy fa mbola iverina ry izy mianaka tsy tsy tadidiny kory fa ny vavany efa nampitenin'Andriamanitra fa isy ondry eo fa zavatra masaka ao anatiny tenin'Andriamanitra de zao tsy mahitsy ianao ny ataoko fanahy raisy ny am'izay ny antsy. Eo tsika zany de mahita zavatra tena hoe suspense be mihitsy ary mahita zavatra tena hoe miasa am'izay minitra sy ny segondra sy apahady segondra ary ny fiarahana amin'Andriamanitra de miasa ireo fandrefesan'ireo tsy ny ora ihany tsy ny andro sy ny volana sy ny taona fa minitra ny segondra hatramin'ny apahady segondra ry havana
de miasa rehefa miaraka amin'andriamanitra ary mampatonga na miteninao mampirenao fa hatramin'ny apahan-tsekondra farany andraso andriamanitra fa mitana ny teny nomeny hatramin'ny apahan-tsekondra farany andriamanitra. Halleloia, amen. Raisiny am'izay ny ansy efa voafaritra isaka efa nidingana farany de ny famonoana taka ny famonoana ny zanak'ondry andeha ho atao fanatitra fa niatso azy lay anjelin'jeo zany izy le andeha anoatra zao iny veloma anaka tiako ianao fa tiako koa andriamanitra andeha potra ny anjely io le anjely tsy mety tary io le mitondra fandresenanao hatramin'ny ora farany io le manova ny mitsangan-javatra misy eo amin'ny fiainanao hatramin'ny ora farany mety mieritreritra hoe ty efa tsy izy tsony fa ozy izy ny anjely mbola izy io ka mbola eto aka ry Abrahama niantso azy lay anjeliny Jehova tany an-danitra ka hoe ry Abrahama ary kosa izy inty aho tsy miova ny teniny tsy mahita lehilahy ohatry ny aloha tsika inty aho de hoy izy adiny faharoa folo aza maniditra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao teny lahy tokanao. Eo mahafizany toetra azy ny andrasan'Andriamanitra hatrany amin'ny farany mba ahitany hoe atraiza ny fetra ravana malala atraiza ny fetranao tian'Andriamanitra ho hita ngeny ny fetranao atraiza ny fetranao amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra atraiza ny fitiavanao anao ny sitrapon'Andriamanitra tena hoe mahavarian'Andriamanitra ary za manokana ravana tena teneniko anao mihitsy fa anisan'ny mamaky an'tony teny tony de mahatonga anahako tsy manaritoky hatramin'ny farany miaraka amin'Andriamanitra fa ny endry Abrahama ary tony efa hatramin'ny apahan-tsekondra farany mbola niasa aza teny aminao androany tsy mbola misy tokony akivy anao tsy mbola tokony hisy akivy anao raha mbola tsy tonga ny farany fa hatramin'ny apahan'ny farany amin'ny segondra efa tahoranao ho tonga io mbola misy azon'Andriamanitra tao ary ny anjely rehefa ho tonga de taka ny elatra ohatra ny flasy-ny telefonanao iny mbola aingananao iny aza vonoana izy ozy fa hitako ankehitriny hitan'Andriamanitra ary zay ny tena tanjo an'Andriamanitra ary sambatra Abrahama fa hitan'Andriamanitra ny tena tany anatin'ny fondy fa tena vonona izy ary tena vonona izy aza vonoana ozy izy fa hitako zao Andriamanitra tsy mpamono ny devoly ry havana ny mitady sorona am'izao fotoana zao mahalainy tahaka ny zavatra nataon'Andriamanitra inge ry havana malala tena teneniko anao Andriamanitra na miteny hoe ho alainy na tsy niteny rehefa ho alainy io de alainy izy naka izy nanome fa Andriamanitra afaka miteny hoe omeo fa tsy avelany vonoana fa ny devoly indray maka ary tena maka ary tena manao sorona ary tena vonoana mahatonga reo olona rehetra malaza hitanao mpanan-kareny be tsy mety miteraka fa mananganja azy reo ny tahony satria fantany fa alainy devoly aminy ary reny tsy samy mametraka fitiavana amina olona hoe tena titiako be satria zay tena tiany za ngeravana teniko anao fa za nanavana an'izany nanao paky tamin'ny Satana le olona de inona ny zavatra andraga le zana ny tena tiany indrindra iny tsy maintsy nomeny devoly de tsy hoe mbola maty fa misy devoly tsisy tena hoe voafatotra tonga tena possédé tanteraka satria ny devoly de ohatran'io lay lahy tokanao lay tianao omeo fa ny azy alainy de tena tonga de ampahorinina vonony alainy ny rany sy ny sisa zany ny sorona ao amin'ny devoly fa ny n'Andriamanitra jeren'Andriamanitra zava-dehibe aminao ve le zavatra nomeko anao sa zany zava-dehibe io izy Andriamanitra be dehibe ny olona tsy mety mahita fahasalamana de io ny Isaka ny tedaviny 5 taona tsy hita fahasalamana nomen'Andriamanitra azy am'izay avy am'izay izy Andriamanitra hoe io fahasalamanao io atolory ana anompoy anay io rovina vo hotany rovina vo antitra izy mbola mba hanenjika kely
misy olona mahanitra fadiran'ovana 5 taona ny andrasana Isaka de ny vola makarena tonga ny vola makarena kitian'Andriamanitra kevy mba hatoloranao io azafady ozy izy a fa ny Isaka ny zanany lahy mihitsy vengerana ny olona mahanitra taloha manan-karena ankehitriny fa tsy anao hoe anao zavatra hoe ny vola ve ampiasaina resaka asan'Andriamanitra zany aza kitikitiana izy le olona anankiray fantatray laha ny andray ny volako nikitikitiana izy amin'ny mpanompon'Andriamanitra raha ny volako nikitikitiana de mahita aho izy ka tsy zany le izy ka ny Isaka teto ny Abrahama teto Isaka mihitsy fa tian'Andriamanitra hitany anatin'ny fonao ary efa tsy namonana Isaka izy teoneo ihany izy de nitodika inona zavatra hitany ary 1:13 ary Abrahama nierika anjery ka indro nisy ondry lahy teo ivohony osanatro ny kirihitra ny tandrony alasa Abrahama naka ny ondry lahy ary nanatra azy ho fanatitra torina son'ny zanany tsy mba atao anaty eritreritra io le atao anaty taombavany Abrahama fa tsy nampoziny teo Abrahama miteny ary ty le nytenako teo ary zany teny hoe Isaka tadidinao fa zany teny hoe misy ondry io ngely izy petraka Andriamanitra ny ambavanao any vahaolana fa ianao aza matahotra ka fa ny ambavanao tsy nafenin'Andriamanitra anao ny zavatra ho ataony tonga de io le ondry le nyteneny ary tanteraka fa niarana nandeha niverina teny izy teo amin'ny zatoviny ny fisy tsy nanapohan'izany efa nataon'Andriamanitra teny ambavany a ny teny ry havana malala ozy Abrahama hoe anaran'izany tanàna zany de nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh de zany nanaovana azy mandraka ankehitriny ny hoe any an-tendrombohitra nisehony Jehovah dikany hoe Jehovah Jireh rehefa jerentsika ery ambany ery de misy soratra kely hoe Jehovah Jireh de misy kely hoe ny ray kely de hoe Jehovah no ahita zany hoe rehefa mandeha izy de tsisy nina anatenainy nantany Isaka inona ny fanatitra de zao mba nitenen'ny Jehovah no ahitan'izany tsy anjarantsika zany anaka fa Jehovah no ahitan'izany ninona eo amin'ny fiainanao ihany koa misy zavatra tediavinao ankehitriny de mety ozy ianao hoe aiza no hitako an'izany ahoany ty fiainako ty aiza ny sakafo aiza ny hofatrano aiza ny ekolazy mpianatra aiza ny sisa sy ny sisa tsy ianao ny ahitan'izany raha ianao de tsy ahitan'izany fa Jehovah Jireh Jehovah no ahita maneke fotsiny ianao anao ny sitrapon'Andriamanitra tsy mahatiantoka zany ianao tsy lasa zany ny Isakanao fa ny zavatra angatan'Andriamanitra aminao de ny toe-ponao manahoana ianao anao ny sitrapon'Andriamanitra tia an'Andriamanitra ve ianao afoy an'Andriamanitra ve ianao fa za tena konao zany zay nanao sakrifisy nandefa mba Isaka kelinay tam'izany Isaka teo aminay de le fiarakodia anankiray nefa nitrosa amataonina fa teneniko anao ry havana malala tsy ampiray volana akory tao aorianan'izany de nisokatra ny tanan'Andriamanitra trosa efa 1 miliara misy lalanao nisokatra izay tsy fantatro akory tamin'izany zay teneniko anao mba tsisy zavatra namidy zany ntsony iny ny azo amidy efa lasa daholo nitrosa amina miliara akaiko miliara ny kely teo am-pelantanana la Isaka kely atolotra indray ozy Andriamanitra hoe hitako ny ao am-ponao ny anahitanako anao androany de zao any amin'ny sitrapon'Andriamanitra manahoana no fantaterahanao ny sitrapon'Andriamanitra manahoana ny mety fanarahanao ny zavatra zay tenen'Andriamanitra aminao fa ny Abrahama sady ny fahazambaray nandehanana ny tongotra lavitra no tanterahany hatramin'ny farany fa teo amin'ny farany tsy naveran'Andriamanitra afabaraka izy tsy naveran'Andriamanitra antra izy tsy naveran'Andriamanitra tsy hanana ninninina izy satria tsy zany ny Andriamanitra toriko aminao eto Andriamanitra manakariam-pahasoavana fa Andriamanitra mila mijery ny any am-ponao tianao Jesosy mba hiakatra eo amin'ny tendrombohitra Moria koa any ianao de eo nisehony Jehovah aminao de eo ny ampahitany Jehovah anao ny heriny sy ny fahasoavany samita iny Andriamanitra misy aminareo mitady mafy zany fahasalamany efa marary 5 taona zao marary 5 taona 10 taona fantaniko aminao tonga eo aminao io ho avy eo aminao io ny Isaka eo aminao fa io enao tombon'andronao fahasalamanao io rehefa avy eo mba ho alain'Andriamanitra io ho afonao ve
ho alain'andriamanitra mba fonao ve io anomponao an'andriamanitra mba fonao hoe tokantrano mikorotana efa firitaona io de ny saka indrasanao mba filamina tokantrano fa vitanao am'izay ve ny ampandroso an' jesosy anjako anatin'ny tokantrano atolorinao an' jesosy itokantranonao io mba andeha amin'ny fahamasinana mba hitandrina ny didin'andriamanitra mba hanao zay mahafaly azy mety ozy ngamba ianao hoe tsy vitako zany satria io ve mba ifandedavaka hatram'izay de fa neny abrahama vitan'zany fa hitain'andriamanitra tsika rehetra fa le anjaranao an'zany ten'andriamanitra zany ny anetanako anao androany de tsotra ny sitrapon'andriamanitra nataony abrahama de nitain'andriamanitra be mihitsy abrahama de tanteraka angely hoe kitana takany kitany eny amin'ny lanitra takany fasikan-dranomasina ianao koa tokony hotain'andriamanitra mihoatra ianao tokony men'andriamanitra fahasalamana mihoatra noho ny hafa ianao ary apetrak'andriamanitra eny ambavanao amin'ny terinandro ty ny vaholana zay vao asehoany eo amin'ny fiainanao manana fifatohana de maiza meno feoan'ny fanahy fa hiteny aminao andriamanitra samy hitain'andriamanitra daholo a tahiny topa ataovy sitrapon'andriamanitra ataovy amin'ny fifaliana sy fitiavana azy alleloia Nisitraponao tompo no mamekio nisitraponao tompo no delikio kaninonino nanzo eo amin'ny fiainako nisitraponao tompo atokisako na arizo tontolo izao inimboly anao no nanolotra ny zanakao satria tsara anao tena tsara anao satria tiay anao tsy nolotra ka nisitraponao tompo no nisitraponao tompo no delikio kaninonino nanzo eo amin'ny fiainako nisitraponao tompo atokisako initiza panuta tsy mentrika fanuraisinao rehefa avy ny bebaka satria tsara anao tena tsara anao satria tiay anao tsy nolotra ka nisitraponao tompo no mamekio nisitraponao tompo no delikio taovy amin'ny fifaliana ny sitrapon'andriamanitra ry havana fa tsy mahafaty antoko zany eo amin'ny fiainako nisitraponao tompo atokisako zao tontolo izao tomaditra mafiatoka mifate antso ianao isan'andro tsy tapaka satria tsara anao tena tsara anao satria fitianao fitiavana ianao ka nisitraponao tompo no mamekio nisitraponao tompo no delikio kaninonino nanzo eo amin'ny fiainako
sitraponao tompo atokisako rahantsika vavaka zany dravana malala na ny toriteny a na ny hira dia rahantsika vavaka dia samy tenitsika manao hoe za koa Jesosy anao ny sitraponao tena anao ny sitraponao ny sitrako anao ny sitraponao ny teliko alleloia fa iny Abrahama ry avana anao ny sitrapon'Andriamanitra zany tena fifaliany a ianao ry avana raha ny sitrapon'Andriamanitra ny ataonao ho ataon'Andriamanitra ny sitraponao mihoatra lavitra noho izay nieritreretinao zanaka noho niriny Abrahama fa ny taranak'Israely tsy voisa taranaky Abrahama vonina ny afolo anankiray izy fa tsy nalain'Andriamanitra ireny halleloia tsy nalain'Andriamanitra fa vomenomeny be dehibe fa raha mitazona an'iny Abrahama dia iny ihany ny anazy hoy ny ten'Andriamanitra ny fatra-panomey ambinina trany fa ny mahihatra ny kely ananany aza mbola ilaina ahoana ny tsitsianao ry havana ny ainao ny fotoananao na ahoana ny tsy hanomponao an'Andriamanitra na ahoana tsika mialangalana tsy hanompo an'Andriamanitra tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra nefa maniry ho tahin'Andriamanitra androany za miteny aminao hoe Andriamanitra ny ry havana malala Andriamanitra ny hitondra atsika hitondra asianao anatanteraka ny sitrapony aza manahy ianao fa raha ao anatinao fotsiny ny anatitra ny saka ao an'Andriamanitra Andriamanitra ny antoka ny ondry atakalo ny saka ry havana malala mahireza dia ho tahin'Andriamanitra aza mieritreritra ianao fa tsy hitan'Andriamanitra fa hitan'Andriamanitra io toe-ponao io hitan'Andriamanitra io fahafoizanao io tsy ho avelan'Andriamanitra hoe ianao mafoy dia ho alainy tokoa dia ataony lasa tsy vanik'olona ianao tsy ry havana fa mila hitan'Andriamanitra ary milohan'ny andefasan'Andriamanitra ny teny fikasana tsara fantatritsika fa tao aorian'io fizahan-toetra io ry havana malala tao aorian'io fizahan-toetra io ny tombony tsodrandro ary zay vao tena ny confirmen'Andriamanitra ny tanterahan'Andriamanitra ny tsodrandro zay efa nomeny any Abrahama androany za teteny aminao manokana hoe vonina ny androso ve ianao fa reo teny fikasan'ireo tsy natao an'izy ireo fa natao anao ivavakantsika amin'izao fotoan'izao misaotra anao Jesosy satria ny amin'ny fahasoavanao Jesosy tanteraka teto ireny teninao ny fahasoavanao Jesosy dia tonga teto indray ireto mpanomponao reto novokisanao soka matavy dia ny teninao mahafinaritra izany tahio izy ireo Jehovahandriamanitra ianao hitahiry ny teny ianao ampitombo an'izany aniry avy zato eny amoa avy zato eny hitondra vokatra be dia be eo amin'ny fiainany ny devolo sy ny satana tsy afaka nentaka na dia litera ray tamin'izany aza fa mitendretra zay reny ilay tolo reto dia ampitombo ny fonony ampitombo ny ara-panahary dia ampitombo any anatiny any fitiavana anao ny sitraponao fitiavana katoanao misaotra Jesosy betsaka ny zavatra tiany angatahana betsaka amin'ireo tolo reto miandry valimbavaka betsaka amin'ireo tolo reto no miandrandra ny zany atao hoe valimbavaka izany nefa Andriamanitra
ireto olona ireto Andriamanitro dia olona mandalo ady, mandalo olana nefa kosa miandrandranao. Izy moa tsy andalo olana Jehovah Andriamanitro, fa afo zany manana olana nefa manana anao zany. Ko dia taio izy ireo, jereo ny isa-tokantrano isam-batan'olona, zay tsy ampy amin'izy ireo, zay tsy ampy amin'izy ireo Andriamanitro, zay mahaory azy ireo Jehovah Andriamanitro, dia mba ho tanterahinao eo aminy. Misy mety marary eto amin'izao fotoana izao, misy miatrika olana maro isan-karazany, ao ny tsy fisina, ao ny mety aretina tokantrano mikorotana sy ny sisa Jehovah Andriamanitro, ao ny tena rabaka teny mihitsy tsy mety nahita zaza takany Abrahama, fa tovy ampianary manao ny sitraponao izy ireo, dia ho tanteraka amin'ny teny, tanteraka amin'ny teny fikasana. Misaotra Jehovah Andriamanitro, voninahitra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Halleluia, amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena, dia andao aho ampandrotsika nabavitsika Rodinina hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompona nabavy Rodinina. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo hoanatsika tsirairay avy izay nanaraka izao fandaharana izao. Mbola hiara hivavaka antsika ry Andriamanitra reneziny an-danitro, faly misaotra anao zahay satria mbola afaka tantanasina rovanao zahay ka mbola tafahoana eto amin'ity fandaharana izao. Mbola afaka niainy ny sitrapon'azy nienty ny fanivavina teny zahay Jesosy malala ho. Tsy herinay tompo na tonga zahay tety tafiany izany hafitra izany, fa noho fitiavanao anay sy famindram-po izay nasehonao amin'ny tsirairay avy. Ary ankehitriny tompo ndety zahay Andriamanitro, raha misy zavatra izay tsy araka ny sitraponao izay natanay Andriamanitro dia ifonanay izany. Mangataka famelan-keloko aminao zahay tompo mamindra-fo aminay ianao. Raisy ny fonay Jesosy hatolotra ianay izany satria ingane tompo mba tahaka izany Abrahama zany zahay Andriamanitro, amin'ny fanateranay ny fonay sy fanahinay eo anatrehanao, mba hanana fitiavana anao amin'ny fonay rehetra, hanana fitiavana amin'ny fanahinay rehetra, hanana fitiavana amin'ny herinay rehetra izay hentinay hanompoana mandrakariva. Izany Jesosy raisy zahay Jesosy malala ho ka hapetraka eo aminay izany. Ary ankehitriny zahay Andriamanitro dia hirava eto zahay, hitondra mibafika ho an'ny firenenanay zahay Andriamanitro. Fantatra izany firenenanay izany Andriamanitro, tegna mila na tokoa izy re Andriamanitro, satria maro zavatra izay misedra amin'izany firenenanay izany ka hapetraka eo aminao mandrakariva. Jesosy malala ho, raha misy izay tsy mety atao izany firenenanay izany, ifonanay tompo, ifonanay eo anatrehanay izany. Aoka Andriamanitro amin'izao fotoana izao, mariny tsy salama, dia mangataka amina tompo na lopitaly izy na tokantrano na aiza toerana misy azy dia omey fahasalamana izy re Jesosy malala ho, sy trano amin'ny tanana mahery, amin'ny tanana ankavanana, ahindriro amin'izany firenenanay izany Jesosy amire izay tsy salama reo. Ampio izy re Jesosy izay sahirana amin'izao fotoana izao tsy manakany hoaniny. Anao Andriamanitro no ankinana izy re, hanampy izy reo Andriamanitro, ny olona sy problema rehetra izay misedra amin'ireo vahoaka Jesosy dia anao Andriamanitra ampitrahana izy reo. Ingane tompo hifony izy reo mba hitodika eo aminao, hanompoana mandrakariva Jesosy malala ho, mba tsy ho mafy antoka izy re Jesosy mba tegna hanety tegna eo aminao izy re Jesosy malala ho, amin'izany fangatahana eo aminao izany satria betsaka izay iriny izy reo tia hahita izany fiadana zany Andriamanitro, dia efa tsy eo tsy aminao ihany no ahitana izany. Ingane mba hatoky anao atsianana yahya amin'ny fanompoana anao sy ny fanatonana anao Andriamanitro amin'ireo vahoaka re Jesosy apetraka eo am-pelantanana Jesosy malala ho. Ingane mba ho firenena hamirapiratra eo aminao izany firenenanay izany. Ingane tompo mba tegna firenena hanana anao izany Jesosy malala ho, satria sambotra ny firenena izay manana ny Jehova. Ingane tompo mba hanana fahasambarana izy re amin'ny fananana anao Andriamanitra, ary izahay rehetra Andriamanitro izay
niatrika izao fotoana izao Andriamanitra engane tompo mba samby hanetry tegna hanao ny asanao hifoha ary nahamaky ny tenina aza engane tsy ho hakamo sy alainy izay amin'izany Jesosy malala ô satria sambatra izay mananao Andriamanitra Jesosy malala ô fantako ianao Andriamanitra tegna mpanome soa mpanome fiainana izay mahavelo anay tsirairay avy engane tsisy hatahotro izay rehetra amin'ny fanompoana anao Andriamanitra apetraka eo am-pelatananao izay rehetra eto Jesosy malala ô tarihy ny fanana masina izay Jesosy mba tsy ala eo aminao mba tsy ala eo amin'ny fanarahana diana namorana amin'ny sarotra aza dia hiankiny eo amina mandrakariva izay Jesosy malala ô engane tompo amin'izao alina izao raha hirava eto izay anjelina masina hitovy magnodidina ho anay tsirairay avy izay matahotro anay engane samby hatahotro anay izay rehetra reto Jesosy eo mba hitobiany izany anjelina masina izany hanatitra fanatitra izay valim-bavaka ho anay tsirairay avy izay angatanay amina Jesosy malala ô izany anjelina izany dia misaotra anareo eo misaotra Jesosy tsy malala ô dia voninahitra reriany ho anao Andriamanitra fiadanina kosa ho anay tsirairay avy Alleluia Amen. Alleluia. Misaotra betsaka na vavy rodinitsika tanatin'izay vavaka izay natao ho an'ny firenena izay dia misaotra ny rahalahy totsika tamin'ny vavaka fanomboana dia misaotra na vavirika tamin'ny tory teo mahafinaritra be izay nampahery ny olona rehetrarehetra teto dia misaotra nareo ihany koa nahatra ny hatramin'ny farany tapitra eto ny fandarantsika raha mbola tonga amin'ny roa lanitra dia eo netondretsika rapitso tahaka izao mifolona amin'ny sivy sasany eo dia mahireza voninahitra ho an'Andriamanitra iray ihany rapitsika dia miona ny fialantsika eto ny tapitra fa ny fialantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny akiradio ianao http://www.ndramokaizo.com dia afaka mihainao ny azo-peo akiradio foana ianao totezaky ny adiny telo amin'ny 2 amin'ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina verinao zao fandaran zao dia amin'ny 2 amin'ny fito hariva ihany koa sa mahita in'Andriamanitra mahireza daholo dia partageo ny pagetsika fa mba hiparitaka ny filazantsara dia mipage akiradio mba hapartageo raha azonao atao mba ho hitan'ny hafa ihany koa mba aheritakanao ny hafa ta in'Andriamanitra daholo misaotra anareo nahatra hatramin'ny farany Halleluia Amen.